Manambahiny kosa isika amin'ity takarivo-ity mpijery tompona andraikitry ny serasera avy eo anivon'ny Jika Group Andriamatoa Rantora Kotodrajona dia miarabanao tonga soa amin'ity takarivany alakamisy ity. Ya dia faly miarabanjaka dia faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny tokantrano. Efa tsy vitsy ihany kosa angamba ny tokantrano any mahafantatra ny letsika goavana karakarain'ny Jika Group ao anatin'ny hetsika la Grande Braderie de Madagascar amin'ny fa 7 volana no anomboka ity hetsika la Grande Braderie de Madagascar ity. Efa nisy ihany fotoana ny resahana ny mahakasika ny hetsika teto fa ny tiako antaniny voalohany dia ny aiza ho aiza ny fiomanana amin'le iatrehana an'le filaharana lava be izay inona fa hotazana mamasina amin'ny fotoana io. Ya ny fiomanana moa zany dia efa tsara homana tokoa izy io satria raha tsahivintsika tamin'ny la Grande Braderie farany teo nzaka tena nitohana-potsiny ny olona ary tsy nampozinay zany fa tongavan'ny olona maro be tao dia amin'ity zany efa nandray fepetra manokana mihitsy ny Jika Group ho antsika mpanjifa fa misy caisse anankitelo zany ao hampamoramora ny filaharana ary efa misy mpitandro ny filaminana ihany koa andrindra manokana mihitsy zany ireo nalaina manokana andrindra ny filaharana sy ny famezivezen'ny olona amin'ny la Grande Braderie io. Isan'ny tena atao hoe mampiavaka ny hetsika ataon'ny Jika Group amin'ity indray mitoraka ity ny fisian'ilay fisarihana goavana tombola eto ny tinambara. Manahoana ny mahakasika an'izy io, misy tapakila manokana vidiana ve dia afaka mandray anjara dia aroviana ny fisarihana. Ny olona ny tokantrano ihany koa mety mametra-pantana hoe mangarahara ihany koa hoe ny fisarihana ao anatin'izy ity. Ahoana ny mahakasika an'izay? Ya mahakasika an'ilay grande tombola zany dia izy io fanomezana, andron'ny fanomezana moa amin'izao krismasy zao dia fanomezana tokoa ao ho an'izay mandray anjara amin'ny hetsika karakarain'ny Jika Group zany hoe mividy ray mahazo raina hoe bogof by one and get one free zany na ianao manakalo amin'le mividy an'le 10 000 ariary mampiseho an'le power balance anao eo amin'ny comptoir dia afaka mandray anjara maimaimpona tapakila maimaimpona azahoanao andreo loka maro be goavana izay efa voalazan'ny dokam-barotra nandeha teo moa izy teo sady dia misaotra betsaka ny mpanoana rehetrarehetra moa zany amin'ny fizarana ny loka. Ny azo atao hoe mampiavaka ny hetsika ihany koa amin'ity indray mitoraka ity dia ny fivarotana ilay fitaovana hitsapana ny tosi-dra na ny tensiomètre ny ahafantaran'ny maro azy. Ohatrany somary misy fepetra ihany Andriamatoa Rantora ny mahakasika ny fahazahoana azy ity. Mety manahoana izay fepetra izay? Ya izy aloha tsy misy hoe fepetra manahoana fa araka ny fangataha maro moa dia ny mpanjifan'ny power balance zany dia hoe asio tensiomètre dia tonga ity le fotoana nahatongavany teto amin'ny vidiny tena mora satria ny tale généralinay moa zany niezaka nanao négociation lava mihitsy tany ivelany zany tany fotony mihitsy zany ny exposé any ka Madagasikara amin'ny resaka fahefa-mividy zany somary ambanitsika dia vita négociation tonga eto ny tensiomètre mora vidy sady mora ampiasaina ny fepetra azahoana ho azy dia mividy power balance ao amin'ny braderie anao mividy ray anao mahazo ray afaka mividy an'io tensiomètre io na manao takalo ianao zany le change moa zany le mampiseho an'ny power balance anao eo amin'ny comptoir ianao dia mandoa 10 000 ariary dia mahazo power balance vaovao dia izay ianao vao afaka mividy an'ilay tensiomètre mividiny 38 500 ariary zafady dia io tensiomètre io mora ampiasaina tompoko sady mora vidy zany mitsotra le izy io tsy mila olona mpanampintsony zany ianao ohatran'le taloha hoe popina dia eo dia miandro eo ianao fa tonga dia ianao reriany dia afaka mijery ny tension anao apetraka ao amin'ny tanana ankavia izy manendro bokotra ray ianao tsy nitositra ihany no hitanao eo fa ny fidoboko ny fonao koa dia hitanao eo. Mivoatra ihany koa zany ny teknôlôjia raha ny mahakasika ny seha-pahasalamana no azy iteny. Tiako idirana kely ny mahakasika an'ilay hoe afaka manolo power balance eny anivon'ny trano ivan'ny Jika Group amin'ny fotoana io. Ahoana moa zany no hamaritana hoe efa tsy mandahitra intsony ty power balance an'olona ray ity na hoe efa simba ity raha simba angamba mety tazana eny fa tsy mandahitra intsony mety ahoana ny hamaritana an'izay? Le izy zany raha eny amin'ny trano ivan'ny la Grande Braderie trano ivan'ny Jika Group ianao no mandalo na efa simba ny ianao na mbola vaovao arany ianao fa te hividy ho an'ny zanaka ao ianao ohatra dia ampiseho anao le anao vaovao na efa simba na mbola tsara mbola niasa zany dia manome 10 000 ariary ianao dia mahazo anankiray vaovao ianao ary amin'izao zany tokony efa hanana power balance daholo ny
rehetrarehetra ao atokantrano zany ary ny tensiomètre tokony efa anana tensiomètre ray tsirairay avy ny tokantrano zany mba tsy ho mandromandro manana retina sanatriny zany. Dia inona fa dia mazava ihany koa ny fanazavana mahakasika an'izay hoe mampiavaka ity hetsika karakarain'ny Giga Group amin'ny la grande braderie izay. Inona ihany koa fa dia ho avy mavitrika tsika ho any amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina eny ho avy hitsidika ny trano evan'ny Giga Group. Misy ny teny farany teny fanentanana ihany koa atolotritsika mijery Andriamatoa Ranto. Eny ary teny dia manentana tokoa zany manentana antsika rehetra ho avy amin'ny la grande braderie fa tombontsoa lehibe ho anao ny hetsika ataon'ny Giga Group satria dia fanomezana tokoa zany izy ity ka dia manentana anao ho avy ao entany ny havana mantsakaiza rehetra any amin'ny faritany hiakatra eto Antananarivo fa ao amin'ny la grande braderie de Madagascar ny 17 hatramin'ny 13 Desembre amin'ity taon'ity ihany no hisy an'io tolotra io ary hetsika tokana io sady goavana no hiavaka hatramin'izay hetsika nisy rehetrarehetra teto Madagasikara. Dia isaorana feno ary ny tompona andraikitra ny serasera eo anivon'ny Giga Group nanaikina sain'ny fampalalamba-vao mirary soa amin'ny hetsika Andriamatoa Ranto. Ya dia misaotra anao koa nizaka nandray ny Giga Group misaotra amin'ny matv moa zany dia misaotra antsika rehetrarehetra tany tokantrano naharitra ny eno anay Giga Group teto amin'ny matv. Misaotra tokoa. Ho toy izay antsika hatrany kosa